fiainana. Ko amin'ny fifaliana no antsakanareo rano amin'ny loha rano-pamonjena. Amen. Isaia 2:12 ny 9-10. Ry kristianina malala izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Ianao ne no tenenan'ny tenin'Andriamanitra amin'izany fa tsy ny zanak'Israely tamin'ny anjon'i Isaia ihany. Amin'ny fifaliana no atsakanao rano ao amin'ny loha rano-pamonjena. Aiza io loha rano-pamonjena io? Jesosy Kristy. Ilay mitondra ny anarana hoe Jehovah ny mpamonjy. Ao no atsakanao rano. Misy loha rano tsy mety ritra ao ny Jesosy ry havana. Misy loha rano tena mahavonjy anao, rano velona mampiadana anao, tsara lavitra noho ny rano eto amin'izao tontolo izao ity, tsara lavitra noho n'ireo zava-pisotro izay eritreretinao azahoanao hery eto amin'izao tontolo izao ity. Ny rano velona ao amin'i Jesosy Kristy. Natokan'Andriamanitra ho anao zany satria tia ny anam-pifaliana isan'andro ianao. Tadidio fa ny rano velona ao amin'i Jesosy Kristy dia rano mitondra fifaliana. Misy rano be da be nge eto amin'izao tontolo izao ry havany. Misy fatsakana be da be eto. Azonao atsakana daholo ireny rehetrarehetra ireny, fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mitondra fitsaharana, mitondra fifaliana, mitondra fiadanam-panahy ho anao ve ireny atsakainao any amin'izao tontolo izao ireny. Satana dia mamorona fatsakana manarivorivony eo anatrehanao, fa misy fatsakana tokana ihany dia Jesosy Kristy ry havana. Aza manaiky ho fitahany Satana ka hiteny aty matsaka, fa aty misy fifaliana, aty misy fiadanana. Mety ahita fifaliana nofo vetivety sy mandalo ianao miaraka amin'izany fatsakany Satana izany, satria loha rano tsy mamelona anao mandrakizay ny ihany, fa loha rano misy pozina. Amin'ny voalohany toa tsara matsiro, misy fiadana, misy fifaliana, fa avy eo pozina mahafaty mahavelany amin'ny kelo. Zao ary amin'ny fifaliana no atsakanareo. Ny olona izay mahatoky an'Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra ho marina, ny olona izay miala mitahotra sy ny horohoran'izao tontolo izao, dia zao afaka matsaka mpifaliana ao amin'i Jesosy Kristy izy. Tsy misy fahatsopanantenana amin'izany, tsy misy fahakiviana amin'izany, tsy misy fahoriana amin'izany, fa fitsaharana ao amin'izany rano tsy mety ritra izany. Manatona ary an'i Jesosy Kristy fa izy ny loha rano miboboka, mba hiboboka ao anatinao koa izy, ahafahanao mizara amin'ny hafa. Amen.